miara-banao pasteur. Ya teja avy maty ianao inona zavatra niseho? Ny zavatra niseho tamiko dia nitotoina omby aho satria zany le omby zany zanak'anabafo zany namatotra omby takaiky teo fa iaho nandeha niasa ka rehefa lera andro zany dia nahita an'le omby nifatotra aho zany dia hoe so hazo siny amin'ny zanak'anabafo aho zany sy mampisotro rano amin'le omby zany dia nampisotroiko rano ny omby raha fa andeha hody aho kaiky le omby zany nifatotra zany da nivaako le tadiny ka rehefa nivaako le tadiny zany aho sy nijery an'le omby fa nitadiny ihany zay nivaako kaiky le omby zany nagnantona ka rehefa avy akaiky anakay eo zany le omby zany dia tapiny todika ao zany dia efa mariny le omby kaiky le omby zany masieky dia tonga dia efa anomboka anakay zany dia ndraiky iaho nitsaka igny zany dia efa mariny izy dia efa tsy hitako so ny hevitra zany dia iaho nagnano marche arrière igny dia voatoaka tomoro zany le vatako zany dia tafapetraky ambony tomoro dia farany zany da nitireny ambony tomoro aho dia nisabaka teto zany le tandrokany dia tadiny kiboko malemy tiky izy zany dia izy nandefa ny tandrokany igny zany dia tany hoe kiboko zany le tomoro dia ahifoka ny mafy zany dia miparetaka amin'ny masoko aby zany izy zany dia niansansany Jesosy aho Jesosy eo vonjeo aho fa maty ny mpanomponao vonjeo aho fa maty ny mpanomponao Jesosy eo farany gn'androko androany fa vonjeo aho Jesosy eo fa anao nitoko sy ny heriko vonjeo aho farany zany dia noho ny famonjen'Andriamanitra ahy zany dia narirana an'izany tandrokany igny zany da nahazo fakako ato zany dia nahifoka ny mafy igny zany dia niankina amin'ny barata dia mbola naray indray mandeha ihany koa mbola nisoa avokoa izy zany da nanirana ka amin'ny barata teo izy zany tsy nahazo mikibona mihitsy i mikiboko mihitsy mitadiaviny fa noho ny famonjen'Andriamanitra anakah zany da sy nahazo antiky sy nahazo mikiboko miantso an Jesosy foana eo amin'io Jesosy eo vonjeo aho vonjeo fa maty ny mpanomponao dia niliriny tamin'ny barata tato aho zany dia noho ny zavatra miaro ahy zany dia tafahisako zany mitandrokany satria nahazo ambany zany da voahisako karan'izao satria iaho mipetraka karan'izao dia mondrika zany izy zany dia nisaiko karan'izao zany mitandrokany zany dia nagnano san'olo batita zany dia agny agnaty rano agny amin'izay dia noho ny fahafako agnaty rano zany dia nitepitepy be zany le foko lalina fa efitreto dia voavotra zany agnatin'ny menimeniko zany voavotra ao fa sy tratran'le omby dia eo amin'izay manko aho zany sy hitako so ny hevitra da nitepitepy le foko tepitepy le foko dia noho ny misy zavatra miteny zany dia hoe elao fa io rano io anie misy voa io fa elao teo fa mandehana miakatry dia tonga dia nisatoka zany marina kitona fa karambo aty ka misy voa io dia lasa manko niakatra eo amin'ny 10 minitra zany dia tafakatra ambony tomoro aho dia efa tsy narasona zany dia iaho nitodika karan'izao igny zany dia jereko zany ny voa igny zany miriorio amin'ny tany nisanganako eo voa igny dia efa tsy amin'igny so zany voa igny so zany nieritreritako zany dia efa hoe saiko maty aho aka dia efa nivavaka famonjen'Andriamanitra ahy tonga dia nandohalika nivavaka aho dia misaotra an'Andriamanitra amin'ny famonjen'Andriamanitra ahy dia vita fivavahako dia nisangana amin'izay dia tapiny nitodika karan'izao dia tsy hitako ny voa igny zavatra atao anatin'ny vetivety kely taona sy zany tantara zany zany vetivety eo foana le tantara dia tonga dia niseho aby mihitsy le izy ka niteko faharitana amin'izay teny zay zao dia hoe Andriamanitra dia misy fa isikana olombelona magnano anazy hoe sy misy fa Andriamanitra tena eo mihitsy izy fa tsy hitany maso zay zany tena nivonjen'Andriamanitra ianao nivonjen'Andriamanitra teo anatrehany fahafatesaka dia sorako amin'ny tompo aloha fa voavonjy aho inona ny afatra tianao ambara amin'ny olona rehetra izay mijery ianao le afatra tiako ambara zany dia hoe maneky an'Andriamanitra fa voavonjy zay rehetra mialoka aho zay rehetra miantso anaran'i Jehovah no vonjena zay sotranao indrindra sotatao ka sitraka indrindra dia tahin'ny tompo ianao tompo That's the story.